Alleluia, alleluia. Miarabantsika indray mpianoavana tratry nyity fotoana mahafinaritra natokan'Andriamanitra hitomboantsika amin'ny fahalalana ny teniny, hitomboantsika eo anatin'ny fionana aminy. Tenin'Andriamanitra ny teny mandefa teny izy manasitrana, tonga amin'ny fiainanao ny teny dia hitanao fa hitsimbadika ny tantaranao hiaina fiainam-baovao mahafinaritra be ianao. Isaoran'Andriamanitra hifandarana Baiboly teny velona iarahana amin'ny MCTV sy ny Révérend Dimy Andreasson teny hitondra famondraina-ponoana ampiona aminao amin'ny anjara voateny dia ny tsara lavitra mihoatra ny teoloha. Hivavaka tompon-dady tsara mpanao tsara matoko somarina mandefa teny ho antsiriray ianao manitsy izay diso mampitombo ny finoana izy ireo ary mampiona azy ireo amin'ny anjara voatendriny amin'ity tontolo andro amin'ity herinandro ity amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Tafarantsika ny resaka manokana hoe taom-pon'Andriamanitra ary programan'Andriamanitra ho amin'ny fiangonana ny fitahiana sy ny fahombiazana ny tia-tany. Zao nefa misy prinsipa, misy toromarika ahafahana miditra amin'izany. Be da be ny olona manompo amin'ny tompo fa mandra-piala ny eto tany resy ihany izy, ohatrany tsy ambinina ihany izy, miady amin'ny fiainana. Kanefa tsy zany ny tena tarigetra an'Andriamanitra. Fa ny tarigetra an'Andriamanitra dia ozy izy miteny any amin'ny bokin'ny Korintianina 2:7-9-12 any hoe fa ny fiainana maro izy dia voninahitra makao amin'ny voninahitra, fahatsarana makao amin'ny fahatsarana, fandresena makao amin'ny fandresena. Zany hoe lanja miakatra amin'ny fiainantsika ao amin'ny tompo zany. Dia mila fantatra ho ary ity tany mila an'izany tadio fa any an-danitra fiainana lafatra ny ao an-danitra ao miandry antsika. Zany hoe raha hiala eto tantsika rapitso dia fiainana lafatra miandry antsika ohatra ao an-danitra ao. Mafinaritra be fa vita amin'ny tompo, efa nomany ny tompo an'izay rehetra mino azy sy miandry azy. Fa ny tia-tany misy andraikitra koa mba fahatsika indray nefa mandrombaka mba tsy ho matimaty foana Kristy fa ny zavatra nieretany sy nataony akoatra ny famonjena hoe ho any an-danitra dia ny tia-tany dia maneho ny antom-pisian'Andriamanitra zasy ianao dia ho vavombelony antom-pisiny araky ny teny hoe dia ianareo izy dia ho tonga inona epistily velona. Zany hoe enao mandedeha eny dia mahatonga ny olona liana, mahatonga ny olona te hanaraka anao, mahatonga ny olona te hanompo ilay Andriamanitra ao, te hafantatra n'ilay sopapa na le hoe toromarika hoe ahoana tsara ny atao mba atafita ahombiazana. Androany tenin'Andriamanitra vakitsika Josoa toko 1:9-9, Josoa toko 1:9-9 zao vaky ny teny. Faoko ty bokyny lalàny ty tsy ala eo am-bavanao fa dinio andro manalina mba ahafahanao mihetsika mandeha arak'izay voasoratra ary amin'izay fotoan'izay dia ahomby amin'ny ataonao rehetra ianao ary hiavaka na hoe andresy. Ry havana malala toromarik'Andriamanitra zany ny olona tia ny tenin'Andriamanitra aloha dia tsy hoe tia ny tenin'Andriamanitra fa makatsirony amin'ny tenin'Andriamanitra amin'ny fisaintsainana ny tenin'Andriamanitra dia mihetsika arak'izay voalaza. Dia ozy ny tenin'Andriamanitra hoe dia ho tahina sy ambinina amin'ny ataonao rehetra ianao dia hiavaka ianao. Amin'ny teny vazaha tena mazava izy hoe et tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ahoana ozy izy zany hoe raha nokatra orinasa ianao zany dia aninona ny orinasanao feno fahombiazana dia ny lalanao koa dia anino andresy ianao ahomby ianao. Ry havana malala mpanaraka ity fandarana ity miresaka zavatra ety an-tany Andriamanitra, tsy miresaka izy hoe any an-danitra fotsiny fa aloha ny atongavantsika any an-danitra eto an-tantsika dia ny fiainantsika maneho zany fatokian'Andriamanitra zany fahatsaran'Andriamanitra zany. Nininona zavatra andraindrainao antenainao zany, nininona tenin'Andriamanitra tonga ao aminao saintsaino le izy, indrindrindrina fa mikasika ny lalam-pitahinana na lalam-pahasoavana. Aza mieritreritra ianao hoe ny olona tia vola no mikatsaka an'izany na ny olona tia rendrarendra, diso be ianao. Tsika mipetraka ao ambany fifehezany tenin'Andriamanitra, ao ambany fifehezan'Andriamanitra, ao ambany fifehezany fanahy masina. Tenin'ny tompony teniny fakazara mitsito amin'ny alalan'ny teniny dia ho tahina sy ambinina amin'ny lafim-piainana rehetra ianao. Tononoko ary zany famarinan'izany akasika ianao. Misy tenin'Andriamanitra tiako raisinao amin'ity herinandro ity
salamy 7:34 de miravoravo am Jehova de omeny anao zay iriny fonao. Wow, aomby hiavaka tahina misandratry zasy ianao satria maninona miravoravo amin'ny tompo, makatsirony amin'ny teniny, mametraka amin'ny fihevitra Andriamanitra voalohany, de tsy maintsy mitsimbadika ny tantara de ny tsara lavitra ny tonga ao amin'ny fiainako sy ao amin'ny fiainanao. Ivavako anao raha io mivavaka ao antsiray manaraky ty fandarana ty tonoko zany tolomarika mitondro ao amin'ny fitahina sy ny fanambinana fanavahana zany tena ho takatry ny tsirairay de ho samboriny de tonga réalité ao amin'ny fiainan'izy eo de ho tahina ny asany, ho salamy izy ireo de izy fahitatsitraka fahita miaraka aminy eny amin'ny lalany rehetra ary nininona kinasa sy heverina ho vita soa. Isaorako anao zany raha io mampandresy ny olona mpanaraka ty fandarana mahafinaritsy ty ianao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tsika eo tokantrano teny hoe amen. Samy tainy tompo fe voninahitra tompoko.